falifaly marabasika rehetrarehetra ny atokantrano andray a fanaraka ny fandarana step by step eto amin'ny radio sy télévision na HFF. Aloha mba manao kokoa ny atokantrano any daholo aloha tsika rehetrarehetra e. Faly be indray zay miaraka aminareo rehetrarehetra ny atokantrano a satria moa zany teo a vita examen dia tao anatin'izay hoe fitaiterana zay foana dia zao aloha mba miara mifalifaly indray a dia mba miara milalao a amin'ireto ankizin'ny SP a mahafinaritra be reto indray tsika dia androantsika ilalao a dia ny kilalaontsika moa zany a azavaiko kely le izy resaka ohatrany hoe akamatatra le izy a fa akamatatra version ohatrany hoe moderne kely moa zany raha zay fomba filazana anazy a. Le izy a zarainay groupy telo zany ny mpianatra misy ny groupe hitantsika reto zao manao akanjo Madagasikara zareo a dia ny anankiray indray a groupe manao an'le jogging fotsifotsy a ary ny groupe farany a dia le manao an'le akanjo polo maintimainty a dia ireo zany ny groupe anjaranjara anatin'ity kilalao ity a dia ireo groupe ireo a mandefa solotena ray avy a isaky ny lalao anankiray a dia le kilalao zany a manome akamatatra anareo eto a zany hoe azavaiko ohatra siko ohatra kely ohatra hoe zao hoe mitena hoe za dia finan'olona isa maraina dia hoan'olona miaraka amin'ny dité ohatra dia nareo zany mahafantatra hoe inona izay dia fa nareo rehefa miteny mivalina izy a dia mbola tsy tenenina aloha fa omena 30 secondes nareo aloha eritreretina an'le valin'le izy a dia rehefa tapitra ny 30 secondes dia mihazakazaka avy hatrany nareo a mitondra an'le zavatra valin'le zany hoe hoentinareo any amin'izay ahitanareo anazy ihany a hoentinareo a eto amina eto fa amin'ity moa zany le kilalao antsika dia amin'izay hoe mampiofana ny hoe coiffure anareo zay a coiffeur zay moa zany azafady indrindra dia eo amin'izay tontolo izay ihany no resantsika fa tsy mivoana amin'izay dia zany hoe a rehefa omena zany le akamatatra dia tsisy hoe zavatra ankoatran'le ao amin'ny tontolony hoe coiffeur zany ny valin'le izy fa ao ihany a dia zany hoe omena le akamatatra dia mihazakazaka mafy be zany nareo a maka an'le izy any ambony any rehefa tapitra an'le 30 secondes any ambony any nareo maka an'le fitaovana hoe ohatra hoe tia le izy a tia mivalin'le izy dia hoentinareo a mihazakazaka eto ambany eto a dia zay groupe a matondra le izy voalohany eto zany hoe tonga voalohany eto a dia izy no mandresy a raha marina le valiteniny a raha marina le zavatra le valin'le izy zany a dia izy no mandresy fa raha ohatra kosa hoe tsy mahamarina le olona tonga voalohany a dia zay olona tonga faharoa indray zany no jerena hoe marina ve le zavatra netiny sa tsy marina dia 30 secondes ihany nareo mieritreritra afaka miraisana kely mifampikondoa zany ny groupe rehetrarehetra mieritreritra ny valin'le izy a dia tapitra ny 30 secondes dia manome hoe top a dia mbola tsy teneninareo ny valin'le izy ary izy tsy avoaka vava fa nareo mihazakazaka any a mitady an'le valin'le izy dia hoentinareo eto le izy mazava ho azy moa fa fitaovana le izy dia andao ary atsotsika avy hatrany a ireo mpandray anjara voalohany isaky ny groupe. Averiko azavaina kely moa zany a ilay kilalao anareo zay mbola tsy dia tena mahazo anazy tsara zany hoe maka solotena ray zany avy ao aminareo a mandroso eto aloha eto a dia ireo solotena ray ireo a no hiazakazaka aka an'le fitaovana makany ambony zany fa le izy nefa efa ifanarahanareo eto aloha mivaliny lazainay eto zany le izy hoe zao le akamatatra dia nareo no mifanaraka amin'ny kando ao dia le solotena ray efa safidinareo iny amin'izay a no mandeha maka an'le izy ihany. Rehefa vonona avy hatrany moa zany reto solotena natolotra ny groupe tsirairay avy reto a dia hoteneniko anareo avy hatrany ara hoe inona le akamatatra dia omena 30 secondes ianareo a ikonokononanareo hoe inona le izy dia tapitra ny 30 secondes dia manome za hoe top a dia mihazakazaka avy hatrany nareo a maka an'le fitaovana dia zay tonga voalohany eto a no jerena hoe raha marina ny anazy dia izy zany no mandresy. Vonona tsara daholy fanontaniana voalohany ara mihaino tsara miaraka amin'ny tanako aho fa tsy tanako miaro amin'ny atsika sy hafanana tsy miteny aho mpiaro-mangina amin'ny asa tanana iza moa aho verina farany a miaraka amin'ny tanako aho fa tsy tanako miaro amin'ny atsika sy hafanana tsy miteny aho mpiaro-mangina amin'ny asa tanana iza moa aho raiko tsara ny 30 secondes manomboka ny chrono.
dia tonga Soamatsara eto fa amin'ny fitsanana anazy moa dia omentsika ny madame Stéphanie izy moa jury dia izy no ilaza hoe izy namarina an'ilay kilalao voalohany teo. Ny kilalao antsika voalohany aloha zany dia tena mahafinaritra be fa mihazakazaka be tena hoe miady izay te azo amin'ny voalohany dia nefa samy tsisy namarina satria zao izy zao mba mety efa hoe tonga saina hoe inona zany ilay valiny tenena raha hoe grand zany ilay valiny ilay izy teo dia tsisy namarina aloha zany ny groupe anankitelo zay tsisy namarina. Hita moa zany ny kilalao voalohany dia hitantsika teo fa samy tsisy namarina ry zareo na dia efa taty amin'ny orafara vao namarina ny zareo ekipa maintimainty ato dia zao hiditra amin'ny zao tsika hiditra amin'ny kilalao faharoa indray dia afaka arosonareo avy hatrany ilay solo-tenanareo tsy saina iavy tena manaraka ao mihaino tsara daholo azy mijery fa tsy mahita aho tsy miresaka fa ampianarina ao ampelantanan'ny mpianatra aho ary fanaovana andrana no asako iza moa aho reo araveriko fandroa indray mijery fa tsy mahita aho tsy miresaka fa ampianarina ao ampelantanan'ny mpianatra no misy ahy ary fanaovana andrana no asako iza moa aho lasa telopolo sekondy. dia vita indray moa zany ny kilalao faharoany avy hatrany dia omentsika ny madame Stéphanie ny fitsarana hoe izy indray no namarina tamin'ity kilalao faharoa ity. Ny kilalaontsika faharoa moa zany tena efa tao anatin'ny be daholo ny ankizy tena azonareo tsara amin'izay ilay kilalao dia nisy ny tavavoaka mba nahazo point zany dia ny avy ato amin'ny groupe maintimainty satria moa zany ilay izy tête malléable iny no valin'ilay fanontaniana napetraka teo dia nahazo un point zany zareo ato amin'ny groupe polo maintimainty. Vita indray moa zany ny kilalao faharoany ary zareo avy ato amin'ny ekipa maintimainty no nahazo an'izay point voalohany izay point voalohany azy tanatin'ity lalao ity dia zao tsika hiditra amin'ny kilalao fahatelo indray izy indray no amarina amin'reto groupe anankitelo reto dia avy hatrany ary raha vonona tsika mpilalao dia ho teneniko aminao indray ilay fanontaniana fahatelo vonona tsara daholo ao ary mihaino tsara mangina aho fa mampiseho ny marina mamerina ny endrika aho amin'ny fomba mazava mpiara-miasa ampanao volo foana aho iza moa zaho averiko indray azy mangina aho fa mampiseho ny marina mamerina ny endrika aho amin'ny fomba mazava mpiara-miasa amin'ny mpanao volo foana iza moa aho raikitra raha ny teknika.
Vita indray ny kilalao fantelo dia samy miazakazaka teo moa zareo fa tsy fantatra hoe iza na marina fa omentsika ny jury avy hatrany ny fitenenana. Ny atao amin'ny sainaty moa zany ina nentinareo avy any? Fer. Dia iny ihany koa nentinareo fer ihany koa. Dia navakamo fitaratra ie. Omena avy hatrany raha valiny mbola azo ny maintimainty ihany. Amin'ny groupe saina tato dia tsy namarina satria netiny avy any fer netiny fa mivarina lalao antsika nefa dia fitaratra. Dia izy ny tonga farany fa izy nefa namarina. 2 points zany hatreto ho an'ny ekipany maintimainty ny ambiny moa zany mbola tsy nahazo point. Eny ary toy ny lalao. Ie vita indray ny kilalao fanteniny ary dia mbola azo zareo maintimainty ihany ny point tamin'iny kilalao fanteniny iny fa zao moa zany efa tonga eto amin'ny atrasany kilalaontsika dia somary asarotina kely moa zany le izy mazava ho azy lasa 20 secondes indray sisa no anananareo hieritreretana ny valin'ilay fanontaniana dia miara-miainga eto aloha eto daholo zany le solotenanareo siraiava izay kan'ilay fitaovana makany ambony dia omena topy izay vao miakatra makany ambony daholo dia raha vonina ary nareo mpilalao dia omenanareo avy hatrany le fanontaniana manaraka vonina daholo ve? Ao ary mihaino tsara tsy orana nefa mameno rano, tsy manasa fa manondraka ny volo maina, ao ampelantanan'ny mpanasa volo aho iza moa aho. Areo ary averiko tsy orana aho nefa mameno rano, tsy manasa fa manondraka ny volo maina, eo ampelantanan'ny mpanasa volo aho iza ary aho. Vita soamasara indray ny kilalao faefatra dia araka ny hitantsika amin'izao samy sepitra daholo nefa tsy fantatra hoe iza na marina fa miara aloha omentsika ny Stéphanie fitenena hoe marina ihany ve ty zavatra nampasepitra be anreto ankizy ireto. Mahafinaritra dia mahafinaritra aloha fa tena manao fanatanjahantena tsara tsika nandeha be zany ny course tena sepitsepitra. Ny tonga voalohany teo zao Madame Michel nanarakaraka azy Jessica dia ihany koa Nour dia omena avy hatrany raha ny valiny le izy aloha zany le valiny le fanontaniana napetraka teo dia tena reninentinareo reny mihitsy. Dia noho izany mazava be zany fa azony Madame Michel ny fandreseny. Izy ny tonga voalohany izy ny tonga voalohany dia izay indray zany ny sarantsika satria samy namarina nareo dia izay tonga voalohany indray no nahazo ny fandresena. Noho izany 2 points atao amin'ny ekipa maintimainty 1 point kosa atao amin'ny fotsifotsy ary mbola tsy nitoko miantsy amin'izareo saina atsy eny ary. Nefa tsara manamarika fa mbola afaka mandresy ihany koa nareo atao amin'ny tarikany Madagasikara ato raha mahamarina an'ilay fanontaniana roa farany moa zany dia mbola mahazo tsara izay fandresena izay ianareo fotsifotsy ihany koa dia ianareo maintimainty. Izany hoe hatreto moa zany dia mbola tsy fantatra hoe iza ny tena hoe hivoaka mpandresy amin'ity kilalao ity fa miankina amin'ireto kilalao anankiroa farany reto. Dia raha vonina avy hatrany ianareo dia arosindray ary le mpandray anjaranareo manaraka. Dia
efa vonona moa zany nareo matona losan'retolo reto efa vonona dia ho teneniko avy hatrany le fanontaniana faefatra dia samy mihaino tsara ao ary tsy mpampianatra aho fa mampifandray ny maro tsy olona nefa manome hery ho an'ny fitaovana rehetra iza moa aho leo araveriko tsy mpampianatra aho nefa mampifandray ny maro tsy olona nefa manome hery ho an'ny fitaovana rehetra izy ary za top ny kilalao atsika zao moa zany tena hitanay izy efa manomboka ame sarotsarotra dia nareo koa tena miady mafy mihitsy mba azahoana an'le point hatreto zao dia 2 points maintimainty dia 1 point ny fotsifotsy ary ny atsy amin'ny ekipa Madagasikara kosa dia mbola 0 point ho teneniko avy hatrany raha mivalin'le lalao atsika hoe iza indray zany nahazo ny point le izy aloha zany nahazo 1 point zany dia ny ekipa fotsifotsy miantony moa zany dia niarana marina daholo nareo satria prise multiple mihitsy no valin'ny fanontaniantsika dia samy namarina nareo dia teo amin'ny vitesse nareo indray no nitsarana azy hoe iza nahazo ny point dia Nadia no tonga voalohany izay solitena ny ekipa fotsifotsy noho izany azo ny 1 point tonga ndraitsika moa zany atao amin'ny famaranana ny kilalao hitantsika teo moa zany fa nisy ireo kilalao atao dia nisy ny nahazo point nisy ireo mitovy point ary misy koa ny tsy nahazo point moa zany zareo avato amin'ny ekipan'ny Madagasikara avato fa mbola afaka maka point zany mba hoe tsy ahafahanao mody hoe 0 ny azonao atao dia mba miezaka kely zany dia mba mahazo 1 point mba tsy hoe manatody nentina mody ihany fa ty kilalao faranty no ahafantarantsika hoe iza ny voaka mpandresa satria tsy mbola misy mitarika fa mbola mitovy tsara mihitsy ny point zareo maintimainty sy zareo fotsifotsy dia amin'ity kilalao faranty zany no amantarantsika hoe iza no ivoaka mpandresy dia raha vonona moa zany nareo dia ho tononiko avy hatrany le fanontaniana manaraka dia mihaino tsara daholo ao vonona kely aho nefa manana hery lehibe miasa aho ao anatin'ny mangirana tsy manasa aho fa manampy fitsaboana mamelombelona ny volo very tanjaka na dia kely aza ny olona mahatsikaritra ahy fa tsy mety ho very amin'ny fikarakarana volo ihany koa izy ary aho ho averiko ary kely aho nefa manana hery lehibe miasa aho ao anatin'ny mangirana tsy manasa aho fa manampy fitsaboana mamelombelona ny volo very tanjaka na dia kely aza ny olona mahatsikaritra ahy fa tsy mety ho very amin'ny fikarakarana volo aho izy ary aho dia secondes assim já. Dia
samy tonga eto moa zany mpifaninana samy sempotreritra daholo samy mitovy ny zavatra hoentiny fa tsy fantatra hoe marina ve re zavatra hoentiny zareo re sa tsy marina fa andreo fantaritsika ato amin'ny Madame Stéphanie avy hatrany. Araka ny hitantsika eto dia tena mitovy tokoa ilay zavatra hoentina nefany tsy le hoe le izy mitovy zany ny tsara anazy eto indray fa le vitesse-nareo satria samy namarina daholo indray nareo dia azona tamin'ny ny vady lalao antsika farany moa zany dia tena hoe sérum le valile izy dia nahazo 3 points zany ny atao amin'ny équipany maintimainty 2 points fotsifotsy ary ny atao amin'ny équipany saina Madagasikara aty kosa dia tsy nitoky zany zareo androany tsy nahazo point. Mana dia zany raha valeo aloha samy mitehaka kely daholo satria samy dia ny tsarana ny fifehezanareo ny fitaovana izay ampiasainareo ao amin'ny toeram-piasana dia eo ihany koa le resaka hoe vitesse hoe manahoana ny vitesse-nareo dia izay moa zany no tsaraintsika teto androany dia izay ihany koa ny kilalao antsika. Kilalao dia izay hoe tsy maintsy misy mpandresy sy resy zay dia le mpandresy kosa mba amentsika loka kosa izy fa tsy kosa ve ny hazakazaka na dia hoe na dia hoe samy miazakazaka ihany nareo dia izy kosa mba hoe mba nanao vitesse ambonimbony kokoa noho le anareo rehetrarehetra dia noho izany mba ampifalifalitsika zareo amentsika loka dia omentsika ny Madame Stéphanie ny laza hoe inona loka azo reto ankizy mafinaritra be reto ny loka izay omentsika moa zany amin'ity androany ity satria nareo tena miady mafy mihitsy ny izay mba azahoana fandresen'izay dia zao ary asaina ary nareo ikaondoa hoe inona no ataonareo amin'reto namanareo izay tsy nahazo fandresenareo. Le loka le atao eto zany izay tianareo anaovana anazy na ozy izy nareo hoe resaka amin'ny tontolony hoe coiffeur ihany zany le izy dia ohatra hoe asianareo manao volo ve zareo sa hoe asianareo manao pôzipôzina resaka déguisement ve sa hoe ahoana izay tianareo anaovana anazy hoe na afaka korokorotanareo koa zareo fa izay koa tianareo dia ataonareo afaka ataonareo ampiakanjonareo mampimebery zareo asianareo izay tianareo ataon'zareo afaka ataonareo amreto izay tsy naresy tamin'ity kilalao ity zay dia mikondona reo dia tenenareo avy eo. Dia zao satria moa zany natao amin'ny équipany maintimainty nahazo 3 points dia ny ato amin'ny équipany fotsifotsy nahazo 2 points dia misy larina zany zao nareo hoe voaloha faharoa dia fahatelo dia zao nanaovantsika anazy ny atao amin'ny nahazo larina voalohany manao an'izay tiany amin'le tato amin'le faharoa dia nareo faharoa kosa manao izay tianareo amin'ny zareo fahatelo sy zay mena 2 minitra nareo ikondohana hieritreretanareo le zavatra tianareo atao amin'reto izay ekipa resy reto. Efa vonona daholo moa zany reto mpilalao efa misy seza ihany koa tazantsika eto anoloana eto dia avy hatrany raha dia afaka mahazo toerana ianareo izay atao tête malléable rehetrarehetra dia afaka mahazo toerana dia ianareo koa afaka manao ny asanareo avy hatrany nareo izay karakara reto.
efa vita soamasara moa zany ny fanomakomanan'reto équipe nandesy an'reto tête malléable an'reto dia asaintsika moa zany reto tête malléable an'zareo reto mba hanao misy mystère mandeha eto amin'ity lalanyity mba ho hitany anatokantrano hoe ohatran'izao ny nanaovan'ny reto équipe nandesy an'reto équipe resy reto dia andao arotsy irentsika avy hatrany. Somary misaritatrataka kely dia matao mitovitovy zany izy anankiroa. Nametanam-panarana moa zany tady malléable hoe matavy Michel dia indray Lola dia Lola somary midimy vozy dia tête malléable ity koa nataoko izay nanaovako an'ity tête malléable ity. Dia hiditra amin'ny équipe nahazo 2 points antsika inandray ny ataon'zareo amin'reto équipe resy avy ato amin'ny ilany avato reto dia tsara angamba ny madame Stéphanie mba azavaina kely mba fantatry ny tokantrano hoe inona le tian'zareo atao. Ny safidin'ny équipe fotsifotsy ho atao an'zareo moa zany dia recevoir un client dia zay zany no ho ataon'zareo équipe atao amin'ny Madagasikara eto zany dia eo zany tsika mahita anazy hoe ahoana zay fomba fandraisanareo ny clientenareo zay. Ndao ary. Bonjour madame. Bonjour. Dia zay indray moa zany ny kilalao niarahantsika tamin'reto mpianatra mahafinaritra be reto tena nahafinaritra fiarana sa tsy nahafinaritra fiarahantsika dia manaraka indray tsika mbola hiaraka amin'reto mpianatra reto daholo fa zao aloha andao tsika anao velomana ny atokantrano reo mpijery mahafinaritra be atsika reo baba daholo. Vita zay ny kilalao izay nataon'ireto mpianatra 20 mianadahy ireto milalao aloha mialohany amezana ny valiny examen androany fa andeha raha antsika kosa manahoana ary ny valiny izay examen izay natao zay izy amin'izy 20 mianadahy no tafiakatra ho any amin'ny dingana manaraka ary iza kosa ny tsy maintsy andao ny formation.
miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny RTV HFF indray ao anatin'ny fandarana step by step izay ranao amin'ny supremacy and perfect izay kilalao saison 1 moa zany izy ity. Araka ny efa mahazatra antsika dia tsy maintsy misy ny mandeha misy ny mijanona, dia amin'ity moa zany enina indray no mandeha dia 12 no manohy, izany hoe efa madiva hifarana ny kilalao saison 1 izay ranao amin'ny supremacy and perfect. Elana tsiny mety hoe feoany ivelany ihany misy fiara sy ny sisa satria ety amoron-dalana be moa zany ny misy anay ie dia avy hatrany angamba dia tahaka ny mahazatra mba tsy hahatonga antsika ny tokantrano any hoe hitaitaina be sady efa maro nareo no menomenona hoe tsy mety mivoaka mihitsy le résultat, tsy mety mivoaka ilay izy satria efa samy niezaka be zareo dia somary mafimafy kely ny fitsarana sarotra amin'ny fandidiana fa zao zany le izy vao hivoaka. Dia tahaka ny mahazatra zareo ihany no mamaky ny résultat ohatra moa zany ny voavakiny ao anatin'izay sokafany eo manao hoe congratulation dia mazava ho azy hoe félicitation na hoe arabaina zany ianao fa afaka manohy. Raha ohatra indray kosa ny soratra ao hoe stay strong dia mahirezany dikan'izany dia mazava antsika ny tokantrano fa miandry an'zareo mamaky zany tsika andahoary. Congratulations. 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 Stay strong. Stay strong. Congratulations. 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 Stay strong. Stay strong. Congratulations. Stay strong. Stay strong. Congratulations. 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 Stay strong.
Congratulations. Congratulations. Dia izay zany moa zany a ny résultat izay natao tamin'ny fanadinana iny a izay marihana fa tahaka ny mahazatra hoe koa tiana daholo a ny ninona natao a na ny fanarahana teny a na ny resaka écrit a na ny pratique a ny koa tiana daholo moa zany zany rehetrarehetra zany tao anatin'ilay izy. Tena marina tamin'ity a saika hoe 12 zareo no miala misy roa zany a azo atao hoe tsy haiko hoe ahoana fa mitovy be mihitsy ny notin'ny zareo a dia voatery raha ohatra zany ny fangatahan'ny ankizy tato zany hoe ny proposena tamin'ny zareo fotsiny hoe misy roa tena mitovy be a na ve zareo miara-miala na ve zareo miara-mandeha fa saingy tsy mbola fantatry ilay ankizy aloha hoe iza le tokony handeha na iza izay mitovy noty izay dia mifanaraka tsara moa zany zareo aloha zareo miara-mijanona dia nefa ny raha miara-mijanona zareo a dia izany hoe lasa valo zany ny tavela dia sarotra kely any satria ny finale antsika tsy maintsy enina dia malahirana be le hoe valo a satria telo ihany no raisina araka ny efa nandaminana azy hatramin'ny voalohany zany a dia tsy maintsy enina ihany aloha zany nandeha amin'izao fa na izany arany a tononika ny hoe iza le anakenina tokony nandeha zany izao fa reo enina tavela reo kosa nefany a reo enina nandeha reo kosa nefa zany a dia nanarakarakaraky le noty zany le noty azo a dia noty nanarakaraka ny zareo zay saika lasa moa zany a satria hoe chance sa inona zany na tonga le noty anankiroa mitovy a dia tsangana kely aloha izay voatongo a i Sandratra, Njara, Jessica, Nathalie, Nouro, Larissa, zay zany hoe saika zareo reo zany no lasa miaraka nandeha fa ny notiny Larissa sy Nathalie zany a tena hoe mitovy be tanteraka le izy dia angamba nareo firy zany misaotra n'izy roa ve satria izay no natava-janona nareo zany are efa mafantatra hoe efa ratsiratsy point nareo zany teo efa saika lasa mihitsy a fa heureusement zany misy a César zay a dia arabaina dia manantena esaka zany angambany fa mbola afaka renina tsara Jessica mazoto toerana ary dia manasa nareo indray mandrisindrisy kely azafady a zareo enina mianadasany no voatery tsy maintsy andaoany lalao step by step saison 1 zany a nefa ny fanamariana hoe tena faly be mandeha nareo fa na izany ary faly be satria tena niezaka be mihitsy nareo ohatra hoe ka tonga dia alaiko akaikely Larissa eto akaiko eto liantsoa tena hoe nul izy vehivavy izy fa nul izy tany amin'ny resaka fanaovam-bolo mety any amin'ny resaka tokantrano kosa mba tsy ie fa tany amin'ny resaka fanaovam-bolo fa nefa ny tena niezaka izy tena niezaka tena mahafinaritra be zavatra nataon'le antsoa dia toy izy foana nafinaritra be ferahana taminareo tsy midika hoe tsy nafinaritra ny nareo rehetrarehetra tsara be daholo ankoy isa mondrina mirina moa zany tato aminatin'ny lalao nahazo janarana hoe monamory mihitsy tsy haiko hoe manina madisaky manantony amina dia monamory any fetsika anazy nafinaritra be lehibe zavatra hoe nahitsy tamin'ny mamirina dia nefa ny tena nahitsy
tsy mamirina ilay izy fa ny tena nalatsaka dia ny mamirina tany amin'ny resaka écrit tany amin'ny théorie fa pratika nefa nafinaritra be fa na izany lerany a meza foana efa navita tsara be zany nareo roa taloha satriana ndraisy fa mafinaritra daholo a dia nefa navita ezaka tsara be nareo a dia toy izy foana tsara trany romeme tsara trany efa nampalatena ihany koa moa zany izay eto amin'ny suprématie imperfecte hoe misy amin'ireo ankizy a izay nanao formation a satria ty lalao ty dia tsy maintsy misy le hoe tsy maintsy miditsy anenao aloha no lenoty izay fa kosany a misy ankizy zany tena hita hoe miezaka atao tsy hoe izy rehetra fa misy tena hitanao hoe miezaka izy a nanaraka izy an'izay kritika mba niady izy mba niady mafy izy fa saingy hoe misy moa zany mbola mety lasa aloha ihany na dia niady mafy azy izy a dia reny moa zany a teninareo eny ihany e fa mbola ho atsoina zareo a mbola hanao formation dia mandeha atao amin'ny suprématie imperfecte mbola ho voaray tsara mihitsy asa amin'ny suprématie imperfecte fa mety any amin'ny hoe resaka any amin'ny laboratoire sy ny sisa indray zany amin'izay sary zay molamora izy mbola hiaraka foantsika tsikivy a fa mbola ho tsaraiky daholo reny hoe ianona le tena mba niady mafy kosa miezaka hitako daholo reny a hitanay daholo reny a dia sady hoe le nonony amin'le lalao dia tsy maintsy misy no le miala fa aveo hitantsika mpanaraka eny ihany ty amin'izay dia na izany arany a miarahaba be anareo enina satria misy fikirizana be natao anareo a dia tsy nodinina moa ny ranonatsakaina tsy haiko tsara le nay noeto ny ranonatsakaina fa tsy hoe tsy nody zany hoe hitako hoe tafita daholo izay nampianarana fa aveko foana hoe tsy mahay nareo esory amin'sainareo zay a fa samy miady nareo dia samy miezaka nefa nareo samy efa nanana nivoanareo a zay aloha ny vitanareo enina nefa ny aza mijanona amin'izay fa toy izy foana fa nareo nahita ny fiainganareo tena tsisy ninina fantatrareo a dia hitanareo koa nefa hoe tao anaty fotoana foy nareo navita zavatra tsara be dikan'izay a mahavita zavatra nareo ninina ataonareo a dia toy izy foana masahy zany a manaraka zay dia iny moa zany eny e mba fandray tanana nga fa le hoe araba kosa satria lasay manery olona mandeha kosa ve dia ho arabainy zay de courage Biarpun saya Indonesia itu masalah tambah-tambah manuka. La fin de la mission, c'est ça. Yes, yeah.
Yes, sir. Yeah. Izy indray no mamarana ny step by step tamin'ity androany ity fa manome fotoananareo amin'ny rapitsolay ary mahavelana izy enina mianadahy izay tsy maintsy nandao ny formation tety amin'ny suprématie and perfect.